Tenin'aina, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Ekiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Ekiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Ekiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Jaona ny toko 4:40. Ny nampiononany Jesosy ny fony mpianany sy ny nilazany amin'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano iraiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana no ahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny iray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, aseho ianay ny iray dia ampy anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay elezay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany va hoy Filipo? Izay nahita dia nahita ny iray, koa ahoana nanaovanareo hoe aseho ianay ny iray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny iray, ary ny iray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny iray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izao no ao amin'ny iray, ary ny iray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ahy. Fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ahy, ny asa ataoko ho ataony koa. Ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amin'ny iray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny iray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izao angataka amin'ny iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakariva. Dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary eo ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita ahy intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita ahy satria velona aho dia velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny iraiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tia ny iraiko ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy, Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namalika nanao hoe, raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny iraiko tia azy ary anka ho aminy izahay ka honina ho aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny iray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay hitarihan'ny iray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no velako anareo ary ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly satria mankany amin'ny iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao.
Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba hainoanareo rehetra, mba hainoanareo rehefa tonga. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray, ary araka izay nandidiany iray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana, handeha isika hialeto. Alléluia. L'Évangile selon Jean, chapitre 14. Au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alléluia. Das Evangelium nach Johannes Kapitel 14. Im Namen Jesus.
Und er sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ich gehe, das wisst ihr, und den Weg wisst ihr auch. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus spricht zu ihm: Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubet mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr beten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Was ihr beten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebet ihr mir, so haltet ihr meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Ist es noch ein kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An dem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde in ihm lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was ist es, dass du dich uns willst offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Solches habe ich euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe: Ich gehe zum Vater, denn der Vater ist größer als ich. Und nun, ich es euch gesagt habe, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es nun geschehen wird, ihr glaubet. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Aber auf das die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und ich also tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf und lasset uns von hinnen gehen. Halleluja.